Fantatra hoe fa marobe ny tahotra iarahana, ny fatahorana matoto ohatra, ny ranomasina, ny herin'ny ratsy, ny kadradraka, ny kalalao, eo koa ny bibilava, sy ny sisa sy ny sisa. Jody ny anarako, dia arahanao izao tafasiry. Tadidinao ve hoe inona ny tahotra henonao voalohany tamin'ny ianao mbola kely ohatra? Ny tahotra ny zavatra tsapa efa ela indrindra hatramin'izay. Ny efa ela resahako eto dia efa ela tahaka ny izao tontolo izao. Rehefa misy ny loza manambana dia mipoitra ny tahotra. Rehefa misy koa ny loza izay mety hoe aparary na koa mety tsy aparary dia mipoitra koa ny tahotra. Rehefa matahotra ianao dia mety hoe hangofotra na koa midobodoboka ny fonao. Izany rehetra izany dia ny fahatsapana ny tahotra no antony. Ny resaka an'ilay tahotra tsika hoe inona ny tahotra tsapanao tamin'ny mbola kely tamin'ny voalohany teo hoe natahotra maizina ve ohatra ianao tamin'ny voalohany. Eo amin'ny faharoa taonany eo ny zazakely no manomboka matahotra maizina. Fa alohan'izay tsy matahotra maizina izany mihitsy. Rehefa mafy be izany fatahorana amin'ny maizina izany dia izany no antsoina hoe nyctophobie. Tsy ny maizina nefa mampatahotra fa ny loza ao anatiny. Izany hoe ny loza mety hitranga ao anatiny ao izay mandeha be ny saina rehefa maizina ka irery isika. Misy ny antony atahorana amin'ny maizina. Raha ohatra izany fatahorana izany no resahantsika izao raha ny ahy izao dia misy tantara ahatsiarovako an'izany hoe inona ny mampatahotra ao anaty maizina. Ny fiatombohan'izany tahotra izany izao dia ho tantaraiko anareo. Izahay dia zanaka mpiasa-panjakana ary mivezivezy foana manerana Madagasikara satria misy ny affectation dia tany Soaniarambongo izahay tamin'izany. Rehefa rivariva ny andro dia misy namanay izay tamin'izany izay izy io dia tsy matahotra mihitsy mandeha amin'ny alina. Ary mampanontany tena foana tamin'izany satria mbola kely dia tsy matahotra mihitsy ve izy mandeha amin'ny alina dia iny moa izy izany nandeha tamin'ny alina dia tonga tany an-trano. Tsisy naninona izy teny an-dalana fa rehefa tonga tany an-trano dia mifanaonana ankizy dia misasa rehefa alohan'ny handeha ao an-trano. Dia misasa eo izy. Ny renin'ity zazalahy moa izany izy io. Ny renin'io zazalahy io dia any Sainte-Marie, Soaniarambongo izay tanàna any amin'ny faritra atsinanan'ny Madagasikara any Tamatavy dia miampita rano kely fotsiny manko dia tonga any Sainte-Marie ary lasa tany ny mamany tamin'io fotoana io ary noho izany dia ny bebeany no nitaiza azy. Dia nisasa teo ivelany teo izy ary nanomboka teo dia nisy ny antso. Ndao ataontsika hoe Elidio ny anarany. Dia nisy ny antso izy hoe Elidio hozy izy. Dia andao anie anaraka anahy fa hoentiko ianao izy ho any amin'ny mamanareo. Dia ahoana moa izany fa amin'ny mahazaza koa dia noentikentiny satria fantatra ilay zavatra ny zavatra mampatahotra. Izy io izay tsy olona ilay ny antso fa tsisy nahita. Teo izy nisasa teo ilay bandikely ary tonga dia lasa nandeha tany. Lasa izy gaga ny renibeany hoe nakaiza. Nandeha niodikodina eraky ny tanàna tany dia jerena tsy hita mihitsy raha tsy efa tonga tamin'ny 4 maraina teny ampovoan'ny tsena. Tonga teny ampovoan'ny tsena izy vao tonga saina fa kay nisy zavatra nitondra nandendehibe eraky ny Soaniarambongo izay tanàna kely nefa misy ala be amin'ny manodidina ny tanàna ary tany mihitsy izy no entin'ny zavatra nandendeha. Rehefa nanontaniana moa izany izy dia hoe tsy fantatra izy hoe iza no nitondra anahy fa nandeha fotsiny aho. Dia tahaka an'izany izao ny antony anisan'ny nampatahotra ahy ny maizina izay tsy hodiako hariva mihitsy tamin'izany fotoana naheno an'izany tantara izany. Misy koa ohatra ny tahotra ny matoto na antsoina hoe phasmophobie. Misy ny antony mahatonga an'izany fa ny fisehoany aloha no razaintsika. Ianao ve izao ohatra matahotra matoto? Ireto avy ny fisehoany izany rehetrarehetra izany. Matahotra matory irery, matahotra makany amin'ny toilette irery rehefa amin'ny andro alina, manao crise de panique sy anxiété intense, dia tsy ampy torimaso. Izany rehetrarehetra izany dia manamarika fa mety matahotra matoto ianao ary maro no mahatsapa an'izany. Dia iverenantsika ilay hoe inona ohatra ny fanafody amin'izany fatahorana matoto izany. Ny fanatonana psychothérapie
no fanasitranana tena mety ary mihinana antidépresseur ny olona manana ny phasmophobie. Tsy tena misy antony manokana ny fatahorana matotoa izay voalazan'ny psikologa kanefa raha fijeriko manokana zao ohatra dia ny antony atahorana matotoa dia ny fahenoana tantara momba an'izany. Ohatra hoe amin'ny film, amin'ny radio, eny misy olona koa ary fantatra hoe tena ny ainan'izany fahitana matotoa izany. Rehefa miresaka zavatra ohatr'izany dia nanay foana moa izany tadidiko satria misy zavatra ny ainan'ny olona akaiky anazy izay azoko tantaraina ihany. Dia izahay tany Ambatondrazaka tamin'izany araka n'ilay tantaraiko teo hoe mifindrafindra tanàna hipetrahana foana tany Ambatondrazaka izahay tamin'izany ary ny trano nipetrahanay dia trano-mpanjakana. Io trano-mpanjakana io dia misy fombafomba hono ny atao rehefa miditra ao ary raha malala moa fa efa nitantaraiko tany amin'ny episode tany aloha tany fa ny ray aman-dreniko izay mpiandry dia tsy manao an'izany fombafomba izany. Ka nipetraka tao amin'ilay trano izahay izay malaza fa fasana ny teo amin'ny trano io taloha ary mila manao fombafomba hono rehefa miditra ao. Ny zoky rehetra moa izany no tena niaina zavatra mampatahotra tao anatin'izany rehetrarehetra izany. Tahaka an'izany zao ny zoky vavy izay rehefa matory amin'ny alina dia mahita olona mipetraka eo akaikiny. Marina hoe mbola kely tamin'izany fa tena fatahorana be ny azy rehefa andeha hatory amin'ny alina. Rehefa matory eo izy dia misy olona mipetraka eo akaikiny ary manongo ny zokiny vavy anankiray izy mba aheno hoe misy inona. Kanefa tsy maheno mihitsy. Misy olona mipetraka eo akaikiny misy fotoana koa ary misy tsy haiko hoe ahoana ny hazavanareo an'izany hoe misy mangidikitika ny tongony, misy tanana mikasikasika amin'ny faladiany ary izany rehetra izany no nahatonga azy natahotra matotoa. Ary rehefa lehibe taty aoriana mihitsy ary ny zoky vavy izay vao tena hoe nahay tsy natahotra fadiran'ovana no mijanona irery ao anaty trano ohatra sy ny sisa sy ny sisa. Ary be dia be ny zavatra ho tantaraina momba an'izany fa izay ihany aloha ny tantaraiko androany fa amin'ny manaraka indray tantaraiko ny momba an'izay. Dia tahaka an'izany zao ohatra ny nahatonga anazy natahotra ny matotoa fa ny psikologa moa izany izay olona tsy mino betsaka ny zavatra ohatr'izany dia milaza izy ireo fa tsisy antony manokana izay mahatonga ny fatahorana matotoa, mahatonga ny olona iray ho azon'ny phasmophobie. Misy koa ny tahotra izay iarahana betsabetsaka kokoa ngambany, iarahan'olona maro, eny mety misy tsy matahotra an'izany koa, ny tahotra ny fahafatesana izay antsoina hoe tamatophobie. Ao anatin'ny fony misy an'io tahotra io ary izy io dia tahotra tsy dia tena azo hazavaina satria rehefa zohina nefa dia ny fahafatesana dia zavatra natoraly izay miatomboka dia tsy maintsy faranana. Raha velona ianao izany dia tsy maintsy ho faty indray androany. Izany no mahatonga ny Indien Amerikanina miteny hoe misy fanahy ratsy no manaraka rehefa mandeha miasa zareo ka misy filesy latsaka. Misy mpanoratra koa ary hoe Ionesco, mpanoratra romano-français, dia miteny mafy mihitsy tamin'izany hoe la mort est un scandale satria nanomboka natahotra maty angamba ny ranamana rehefa lehibehibe ary izany dia anisan'ny zavatra malaza any Romanina any. Dia tahotra mipetraka ao anatintsika ny tahotra ny fahafatesana. Mahagaga ihany manko satria ny fo zao midoboka indray hetsy isan'andro mandritra ny taona maro dia maro. Tsy heno akory ny fitempony ary indraindray nefa dinio fa rehefa misy mararirary eo amin'ny tratranao io dia mipetraka be ao anatinao izany tahotra izany hoe ho faty angambany. Dia tahaka an'izany ny fiainantsika zanak'olombelona moa izany rehefa mbola salama dia tsy misy ny tahotra fa rehefa misy zavatra tsy metimety kely dia mipetraka ny tahotra. Mety amin'izany koa ve ohatra ny fiavian'ny tahotra ny fahafatesana? Ao anatin'izany koa ny homamiadana izay malaza dia malaza fa mitondra fahafatesana ary atahorana mafy. Misy koa ny olona izay matahotra toeram-pitsaboana satria rehefa makany aminazy dia midika fa ho faty izy izay na misy zavatra mandindindintona ka manao mafy mihitsy izay zavatra mety tsy handehanana any amin'ny hopitaly. Mety ohatra koa ve ohatra hoe matahotra ny jaly fa tsy ilay tena fahafatesana no mampatahotra? Ny anton'izany koa ohatra dia ny fahitana olona maty. Rehefa maty ny olona iray dia tonga saina daholo ny olona hoe maty hono ny anina dia ahoana izany, ary eo amin'io manodidididina ny fahafatesana io dia
tonga saina kely aloha hoe za ty moa zany de tsy maintsy ho faty indray androany. Fa rehefa mandeha indray ny fotoana de milamina indray izany tahotra ny fahafatesana izany. De ohatran'izany ny fiainantsika zanak'olombelona rehefa akaiky ny fahafatesana de matahotra kanefa mipetraka foana ny fatahorana ny fahafatesana ho an'ny ankabeazan'ny olona. Ny psikology de milaza fa matahotra ny néant ny olona matoa matahotra fahafatesana. Izany ny antony ivavahan'ny mpivavaka amin'zareo. Ny mpivavaka izay mino mba ahazo paradisa ao aorianan'ny fahafatesana. Hevitry ny psikology izay fa ny hevitry ny kristianina moa zany de izay mino ny fiainana ao aorianan'ny fahafatesana satria izay mino no ho velona mandrakizay amin'ny kristianina. Ohatra hoe ho fanambarana an'izany zao de ny zaza 9 volana ankibo fe zao malala fa iaina ety an-tany izy mandritra ny 70 na 80 taona. De tahaka an'izany koa isika miaina 70 na 80 taona eto an-tany, malala ve isika fa mety misy fiainana ihany ao ambadiky ny fahafatesana. De izany rehetrarehetra izany ny tafasiry manodidididina ny tahotra ary ho resantsika kely ihany ny tahotra ao aorianao fa izany no tahotra tena mibahana amin'ny fiainantsika zanak'olombelona. Jona ny anarako de narahanao teo tafasiry. De izay ny episode faraika ambin'ny folontsika androany de azadino miditra ho abonné ary azadino koa no mizara mitapaka sy ny namana ary azadino koa no manisy j'aime an'ity chaîne antsika ity na ity vidéo ity koa ary amin'ny manaraka indray.